Afaka mahazo toerantsika tompoko. Androany maraina dia vaovao indray famindram-pony amintsika. Manana cadeau tsara be izy ho zaraina amintsika. Cadeau tsy mety lany, tsy mety simba, tsy mety potika. Fa cadeau hitahiry anao mandra-pahatonga ny eny amin'ny raolanitra dia tsy inona izany fa ny teniny. Amen. Zavatra tiako zaraina androany amintsika dia izao hoe tokantrano mandeha amin'ny mazava. Ao amin'ny Genesis raiso ny baibolinao. Genesis toko voalohany andininy voaloha ka hatramin'ny fahatelo. Dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina tambonin'ny lalina, ary fanan'Andriamanitra nambomba ny rano, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ao anaty aizina rehefa miteny Andriamanitra dia misy mazava. Ny zavatra azontsika raisina voalohany indrindra dia izao hoe tsy afaka miasa mihitsy ny Andriamanitra raha ohatra ka tsisy mazava. Ao anatin'ny fiainantsika mila n'io hazavana io tsika, tsy iza io hazavana io fa raiso ny baibolinao amin'ny Jaona toko 9:12. Jaona toko 9:12 dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina. Izany hoe tandindon'i Jesosy Jesosy ilay hazavana nalefa n'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Izany hoe Jesosy izany io fahazavana io ka ny fiainana tsisy fahazavana hozy izy ny ten'Andriamanitra teo dia maizina. Izao hozy izy ny fahazavana hozy izy Jesosy Kristy ka raha ohatra ka izay olona manaraka dia tsy maintsy mandeha amin'ny mazava izy. Raha tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao izany dia tsy afaka hisitraka ny fahazavana io, tsy afaka hanana an' Jesosy eo amin'ny fiainanao dia izay no mahatonga anao kejain'ny fahamaizinana foana. Inona moa ilay fahamaizinana? Raha atao izy ohatra ny fahamaizinana ara-bakiteny hoe tapaka ny jiro ohatra, iny izany tonga dia efa hita hoe misy an'izay ny fahamaizinan'ny fiainana, tsy mahita fifaliana, reny rehetrarehetra satria tonga Jesosy hozy izy ny teniny amin'ny fiainana dia fiainana be dia be. Raiso ny baibolinao amin'ny Jaona toko voalohany andininy fahatelo. Jaona toko voalohany andininy fahatelo dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Jereo tsara fa tsy Jesosy izany nahariana ny zavatra rehetrarehetra, ka raha tsy Jesosy dia tsisy ny zavatra rehetrarehetra. Ka te hanasa anao hoe omeo toerana ngeza be ao tokantranonao sy ao anatin'ny fonao Jesosy. Ny zavatra ataontsika rehetrarehetra ety ivelany reny haingom-pitiavana an' Jesosy daholo reny. Fa ny tena fahatsapanao, fanananao fahatsapana fa ao anatinao izay fahazavana izay, izay ny tena zavatra tena important indrindra eo amin'ny fiainana. Jesosy hozy izy teo io fahazavana io ary tsy nanomboka efa ela be ngeza ny tany izany ny maizina. Fa rehefa taty aoriana Andriamanitra vao niteny hoe misy mazava amin'izay. Izany hoe Andriamanitra izany tsy nanao ninina teo amin'io tany io mihitsy izy raha tsy nisy mazava. Mety misy zavatra tenainao an'Andriamanitra mety efa ela be. Tsy resaka hoe inona ilay izy fa na amin'ny fiainam-panahinao, amin'ny fiainanao manontolo mihitsy mba misy zavatra tianao hiova izay, ilay izy nefa tsy mety miova mihitsy. Indraindray ianao rehefa kivy ianao satria hozy izy ianao hoe tena efa angambany tsy hoe tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra fa izao absent ilay fahazavana. Ka Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny maizina fa izy miara-miasa amin'ny mazava. Eo amin'ny asanao apetrao eo ilay mazava. Eo amin'ny fiainanao manontolo apetrao eo foana ilay mazava. Dia ho hitanao nge izany fiasan'Andriamanitra any rehefa tonga ilay mazava dia hitan'Andriamanitra nanaingona an'ilay tany tsisy endrika. Tsy ilay tany no mivavaka tamin'Andriamanitra hoe
efa tonga amin'ny mazava Andriamanitra fa zao mba hasivo hohanina amin'izay mba hasivo an'izao amin'izay zay ny tenena izay foana ny ampianarin'ny pasterantsika isan'andro hoe tsy ianao no mangataka fitahiana tsy ianao no mila an'izany fa Andriamanitra mamay anao an'izany fa ianao mitahiry an'ilay hazavana fotsiny zay ny zavatra tadiavinao iza ilay hazavana Jesosy ianao mitahiry an'ilay fahazavana tsy ho may tsy ho maty fa Andriamanitra ny manisy an'ilay azo zareo toizo ny baibolinao amin'ny Genesis rehefa avy eo hoe hitan'Andriamanitra dia lasa izy nanao an'ity nanamboatra an'ity eo amin'ny fiainanao nge fanehoan'Andriamanitra ny vonany ny fiainantsika ne toerana anankiray ampisehoan'Andriamanitra ny fahatsarany anao inona eto ambony tantsika solon-tenan'Andriamanitra eto ambony tantsika anehoany ny vonany fa ny olana tsika indray ny tady angalatra ny voninahitr'Andriamanitra tsika ny te hiazakazaka anao izay tsika mihazakazaka mitady an'izay zavatra rehetrarehetra eritreretintsika hoe mety fa jereo tsara ny tany tsy nangataka tamin'Andriamanitra hoe asio rano amin'izay asio biby amin'izay fa izy ihany nafantatra hoe fotoana izao satria efa tonga amin'ny mazava dia alao ampiaingona amin'izay fandrian'Andriamanitra nge ny ampiaingo ny fiainanao fandrian'Andriamanitra ny ampiaingo ny tokantranonao fa maizina tsy fakahitanao ka na ho asiana inona io na ho asiana inona dia tsisy dikany matetika fanoarana hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe ianao manao akanjo tsara tarehy dia ao anaty maizina dia misy ideranao ve misy alala ve hoe inona ny lokon'akanjonao ka ianao reo anaty maizina fa rehefa mirehitra ny jiro dia hita tsara mihitsy hoe zao ny akanjonao eo manao izao ianao manao an'ity ianao hita tsara daholo ka zao ny zavatra tena hoe hiangaviana amintsika androany dia zao hoe miainahy anaty mazava miainahy anaty mazava fa zany aizina zany ndana mba mijery aloha tsy andainga fa samy manao Facebook daholo fa nitabataba ny olona ao dia io fahatapahany jiro fotsiny raha nitapaka nainaina ohatra ninona ianao tsika minainaina ohatra niny tsika nefa maika fa tena hoe fahamaizina ny ara-panahinao inona ahoana ozy izy Andriamanitra zany efa nalefa ny hazavana nefa mbola tsy raisiny ihany Jesosy io fahazavana io ka ny fiainana tsisy fahazavana dia maizina fiainana tsisy Jesosy zany dia maizina inona ny atao hoe trano maizina figadrany zany ny toerana ratsy indrindra tsisy olona te haniry hoany zany kanefa indraindray ny ara-panahy efa miainao anatin'ny trano maizina daholo satria feno fitaka feno lainga feno fitiavan-tena zany mameno ny ao atokantrano zany dia ahoana moa ny asan'Andriamanitra ao anatin'izany tsy afaka miasa izy ao anatin'izany raha mbola zany ny fiainantsika izay mahatonga ny olona manao zavatra maizina satria maizina tsisy Jesosy tsisy olona zany mihitsy ny hoe mandeha maizina izy nefa milaza izy fa manana an' Jesosy rehefa tsy ny fahazavan'i Jesosy mampirehitra ny jiro tokantranonao eo amin'ny fiainanao dia tsisy fiadanan'izany mihitsy ao amin'ny Jaona toko fa 1:20 andininy fa Jaona toko fa 1:20 dia ny andininy fa 1:30 tsy fa 1:30 ilay izy fa vakiko ilay izy dia hitanao amin'ny anaran'i Jesosy fa Jaona fa 1:20 fotsiny ilay raha misy mandeha amin'ny atoandro mazava dia tsy mba tafitohana izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao zany hoe rehefa mandeha amin'ny mazava ny olona dia tsy tafitohana mihitsy izy ny ten'Andriamanitra fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao efa mivakitsika tamin'ny voalohany teo izy ilay fahazavan'izao tontolo izao Jesosy ka ianao tsika zany mila mianatra mandeha amin'izany fahazavana zany io na ara-panahary indraindray rehefa hoe mivavaka ny olona anankiray dia mbola misy aizina ihany manarona anazy milaza izy fa mandeha vavaka nefa izy tsy mandeha vavaka akory ohatra misy olona maniry toetra ao anaty aizina satria ao anatin'ny aizina feno fahampitehana tsisy fahatsarany zany ao ka itsika tsy tokony haniry an'izany toetra ao anatin'ny aizina zany fa tokony mangetahetsika hiditra ao anatin'izany mazava zany tafitohana foana ny olona tsy mandeha miaraka amin'ny Jesosy tafitohana ny ara-bola tafitohana ny asa
tafotoana fahasalamana, tafotoana mora tafotoana no avy, tafotoana daholo satria maninona maizina ao anatin'ny maizina. Fa ny olona ozy mandeha miaraka amin'Andriamanitra tsy tafotoana zany mihitsiny, tsy tafotoana no aviny, tsy tafotoana fianarany, tsy tafotoana tsisy tafotoana zany mihitsiny satria miaraka amin'ilay mazava izy. Mandeha ao anatin'ny mazava ianao zany dia tena hoe miaina tanteraka ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe andeha indray ianao dia hitondra lampe de poche ianao dia hoe zao fa miaina mazava tsara be aloha zay. Fa le mazava tiana tenenina androany dia zao hoe miaina miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ho an'ny olona mandeha amin'ny maizina dia ohatran'izao ny fiainana eo amin'ny jaona toko 12:9-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe zao tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana mba tsy hitoetra amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ny olona mino an'Andriamanitra zany dia tsy mitoetra amin'ny maizina zany. Maizi-po, maizina ny sainy, maizina daholo ny zavatra rehetrarehetra izay ataony, miafina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny Salamy 7:1-10 dia ny tenin'Andriamanitra hoe izay mipetraka tao amin'ny maizina sy ny aloko ny fahafatesana voatafy fahoriana sy vy. Ny olona miaina amin'ny maizina dia miaina ao aminatin'ny aloko ny fahafatesana. Zany hoe voatafy fahoriana ozy izy miaina amin'izany fahoriana zany foana. Ka manomboka androany manana safidy hoe za Jesosy tena hiaina amin'ny mazava amin'izay za. Ninona zavatra ataoko dia ataoko amin'ny fahamarinana. Zany hoe miaina amin'ny mazava. Rehefa ohatra ianao ka mangateta jus rehefa metrano any an-tranon'olona ohatra dia aza miteny hoe misy rano mipopy ve ao. Nefa hita mihitsy ianao fa natazana an'ilay jus teo dia te hisotro. Tsy maninona mihitsy miteny hoe misy jus ve ao azafady. Afaka mba misy sotro jus kely ve? Azanareo ilay izy. Tsika mankony mahay an'izay ilay hoe fahalalam-pomba. Lazain'ny olona fa izay miaina amin'ny lazain'ny olona fa tsy miaina amin'izay tian'Andriamanitra. Indraindray tsika ny olona ny akanjoantsika afa baraka amin'ny olona eo. Jereva ny olona eo. Eny an-dalana izy vady rehefa eo mason'ny olona dia efa mitatana. Fa rehefa tsy eo mason'ny olona mialatany ty. Miaina eo mason'ny olona. Aza miaina ho an'ny olona fa miaina ho an'Andriamanitra. Andriamanitra ny antom-pisitsika. Ka io zany io mazava io tena militsika tena miaina zany tena hoe fiainan'ny fahazavana zany. Tena tsisy fitaka. Dia ho hitanao ngeny hanaingon'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa tena ianao indray raha tena gaga hoe za nga nangataka an'ity, ny tany anga nangataka ninninona. Aleo aloha tsy tsara velatsiva samy te ho tahiana daholo. Fa tsy hoe rehefa tenenina zany dia za mitory fitahina. Tsy mitory fitahintsika androany fa mitory ny fahazavana izao tontolo izao dia Jesosy. Tsy afaka misaraka amin'ny fahombiazana sy ny Jesosy. Jesosy Kristy mihitsy no niteny tamin'ny mpianany hatramin'izay niarahanareo tamiko nisy nampahory ianareo ve? Fa tsy hoe zakanareo ve ilay fivadiana rehetra hatramin'izay? Tsy ratsy ny fivadiana. Fa te hiteny aminao hoe marina tsika fa tsy hoe mitory fitahiana. Tsy fitahiana ny anatonantsika n'Andriamanitra fa zao kosa mila ny fahasoavan'Andriamanitra tsika. Amen. Dia noho izany atao miaina amin'ny mazava. Aza hodikodina raha manaiky ianao vadinao hoe ianao mba misy fotoana moa zany rehefa miteny ny tena taloha dia tsy hoe taloha moa zany fa miteny ny tena dia zao dia ohatry mitranga ilay izy. Ohatry ny tady ametraka lahy. Efa niteny zay ka tsisy za mihitsy fa ohatrany hoe petra foana eo amin'ilay fahazavana. Aiza zao ilay fahazavana? Ianao na mahazo mahita an'i Jesosy mivantana ary tsy hiakatra eo ambony tsy hiakatra hanitsaka vadinao mihitsy ianao akory. Hoe ka zany nahita an'i Jesosy dia tereko ianao anty. Tsy tereko. Mosesy iray ihany nampiasaina izay no nahatonga ny tantana ripaka satria tsisy mpaminany misy fa zao tokony mandeha amin'ny fahendrena. Vangin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra rehefa misy zavatra tianao tenenina. Mamanga izy satria Andriamanitra ke tsy manaonao foana zany. Aza diny fa jereo tsara ry Jakoba tiako fa Esau alako voatory teny oviny zany tsy voamaly tsy afaka maly. Inona ny zavatra nitranga?
na dia mivavan'Andriamanitra zany no loka fa tiany Jakoba tsy maintsy miaina amin'ny fahamarinana fa tsisy an'izany. Tsy maintsy mandeha amin'ny norme foana fa tsisy an'izany. Fa tsy hoe zany Jakoba tian'Andriamanitra ka zazao manapaka ka tsisy vehivavy hanapaka any ao an-trano zany na andidiny lahy satria izao sandoka be zany. Jereo tsara Estera na dia hoe Estera no mivavaka ry Estera sy ry Mordekay fa tsy maintsy nandeha tamin'ny norme. Fa tsy tonga dia nandrahoana ny aserosy-mpanjaka fa nanao izay hevitra rehetra haneken'ny mpanjaka any mivavaka ianao miasa. Dia mivavaka vangin'Andriamanitra io mpanjaka io na tsy mivavaka ary. Dia izao zavatra nitranga tamin'ny tantaran'i Estera, rehefa nisy zavatra tokony natao zareo tsy tonga zareo dia nanapaka any tompo mihitsy ny teny taminay. Jesosy izao no miteny aminay fa ny vola rehetra tao trano ao tao daholo. Dia hiteny aminao mila mivavaka tsara ianao. Fa Estera tsy afaka nanao an'izay fa lasa izy mivavaka tamin'Andriamanitra dia nanaraka an'ilay norme ilay hoe rehefa mandeha eo amin'ny mpanjaka dia tsy maintsy manaiky aloha ohatran'izao ka rehefa tondrony amin'ilay vy le tehany iny dia izay ianao vao tsy maty. Dia jereo tsara fa Andriamanitra marina, tsy Andriamanitra mihitsy ny ivoana amin'ny sitrapony izany. Dia jereo tsara fa nitranga ilay izy. Jereo tsara indray Maria zany ange tena hatramin'izao mbola tsy lefy laza. Indray raha malilo mihitsy sofinao mianao izany. Fa izao ohatra tsara. Maria no vangin'Andriamanitra fa izy no hitondra ny Jesosy. Izany hoe nahita fity tamin'Andriamanitra izany Maria. Maria zany tena olona tena hoe spesiala zany izy. Raha hoe olona anako raha jereo kosa ny toetrany fa izao rehefa tonga ny direktiva tsy Maria mihitsy no niteny hoe ilay izaho mitondra ny Jesosy no miteny izao. Fa any amin'ny Josefa foana ny fandehany. Any amin'ny Josefa no mamangy ny anina hoe toy ny zazakely Josefa. Andriamanitra mametraka an'izany norme izany. Andriamanitra mametraka an'izany lalohan'ny vavy izany. Mametraka an'izany izy satria izy nametraka an'izany. Ka tsy izy indray no hampianatra antsika hiala amin'izany. Amen. Misy manko le manokana. Izay teny aminao hoe io miteny hoe Jesosy miteny aminao io hoe eto mbavaka tsara. Raha vao miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy izy izany. Io Jesosy miteny io maheno olona miteny dia lazainao fa ianao no miteny. Na paster Rodolphe raha miteny anao hoe mivoa ianao amin'ny alina dia tena sandoko izany. Amen. Jereo tsara fa mila ianao miaina amin'izany fahazavana izany. Masonao ataovy mazava daholo ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Azasiana zavatra maizimaizina izany. Caisse noire. Izany izy hoe noire. Maninona ary ny fonjana atao hoe trano maizina fa tsy hoe trano fanovana. Any ny fitoerany izay moa izany. Ao Matotoko 2:20 amin'ny tapany be dia ozy izy hoe dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy any no isy ny fitomaniny sy ny kotrohany ify any amin'ny elo izany aizina izany. Mazava izany ny fanohatra amin'ny maizina. Ka mila manapa-kevitra tsika hanana izany fiainana mandrakizay izany fa na fiainana mandrakizay hazavana tsisy alina intsony any. Fa hazavana ny any dia izao ianao dia efa mianatra an'izany. Ny etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Mila mianatra an'izany fiainana fahazavana izany ianao rehefa mivarotra ianao vao oviana mihitsy any resaka izany tao tsika mpivarotra eto indray mila tena miaina amin'ny mazava mihitsy. Lazainao fa tsy mahazo tombony mihitsy ianao na ariary nefany fa tena 90% efa hanao daholo. Tsy maintsy mila mahay miteny manko rehefa mivarotra fa mivarotra miteny izany. Fa izao aleo mba hisy mazava ny fivarotanao fa izay mahatonga izy dia mandeha tsara. Ka eny tian'Andriamanitra azava ela tao an'izany ilay izy fa tsisy an'izany tian'Andriamanitra ianao handefitra izany. Tian'Andriamanitra ako mba angina aloha fa tsy mandeha mihitsy ny tsena fa izay ngamba ny sitrapon'Andriamanitra tsy ao anaty baiboly tsisy an'izany hoe izay sitrapon'Andriamanitra izany. Fa ny sitrapon'Andriamanitra ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Raha misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ao mandiny tena kely aloha. Rehefa marary iny tsika dia fa le meko ndana mibebaka aloha fa nakaiza amin'ny fiarovan'Andriamanitra. Amen. Ka ny tokantrano mandray an'i Jesosy dia tokantrano mazava izany.
Inona ny atao azavany madio transparence daholo ao an-trano rehetrarehetra. Tsisy an'izany tsy fantatra izany izay andananao. Maka izy ianao mazava tsara, ataovy mazava ny kaoty. Tsika manko tezitra indraindray rehefa asio kay izany nga tsy atokisana. Efa manao azy izy manao an'io. Fa rehefa izy izay tsy manana saina hafahafa, izy mihitsy no mividy kay hoe sao dia tokony soratana le alina fa indraindray nazarany tena hitako mihitsy hoe manaonao foana mividividy foana mihitsy indraindray fa aleo soratana tsara e. Mazava izy izay. Fa ny zavatra rehetra dia miharihary daholo. Raha tianao ny aina izany fiainana mazava izany, ny zavatra anatin'ny fonao any avoay daholo teneno. Tsy mampaninona mihitsy tafotoana kely ianao tamin'ny ohatran'izao. Nangala-bola kely ianao sarotra be ho an'ny olona manao an'izany. Hiaika an'izany hoe tena azafady dada fa tena tsy aritro le zavatra tary dia izay monina tonga na ohatrany hoe anna fa amin'ny manaraka hiteny fa izao mba angatahako anao rehefa mba mangataka dia mba ekeo e. Dia hitsotra foana amin'izay. Amen. Lehilahy koa izany tokony mba hikopra koa fa tsy hoe izany hoe rehefa azavaina le izy dia foana foana. Satria fampiarahana koa le izy ianao koa indraindray mba misy kasikety tianao dia ozy koa le vehivavy hoe foana koa. Kasikety. Amen. Dia teny aminao anisan'ny lalàna iray ahafahan'ny tokantrano tena mahita ny asan'Andriamanitra sy ny fampahitana fity fiarovanaandriamanitra famatsiana mahagaga dia ny tokantrano anjakany izany hoe fahazavana izany. Anjakan'i Jesosy. Andriamanitra dia mandeha amin'ny fahamarinana foana izy tena tsy mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany izy. Izy tsisy an'izany hoe ka Andriamanitra ny teny manokana tamiko jery eo daholo ireo olona ao anaty baiboly ireo fa na ny teny manokana tamin'ny Jakoba ary izy fona tamin'ny Esau vao nandeha ny fandehany. Fa na nina moa Esau tsy tonga dia nilatsaha nivaritra tany satria efa tsy tian'Andriamanitra e. Fa izao mila manaraka tsara ianao. Manaraka tsara ianao hoe izao namitaka. Jereo vao niainga fotsiny Jakoba tonga dia nivitahany Labana aloha. Tonga dia Raely ny nangatahana, Lea ny tonga. Tanareo mivaly tamin'ny dolo ny zavatra nataony ary betsaka noho ny zavatra nataony. Betsaka noho ny zavatra nataony ary tena enjana. Tamin'ny mandeha tonga dia Lea aloha ary ao amin'ny baiboly mihitsy izy niteny impiry ianao izay ozy namadika ny karamako. Niasa firy taona. Impolo izany voafitaka foana. Nampiasa tena nandritra ny firy taona voafitaka nanefa an'izay zavatra izay ny tena ke aza sasa manoto izany tsony manomboka androany. Fa ny fanefenana indra fa avy eo gaiky be. Mety miteny ianao hoe ka zangy zao miaina amin'ny famindram-potsika. Tsy haiko aloha ianao raha naheno feo mivantana fa ry Jakoba tena naheno feo mivantana mihitsy Jakoba tiako fa Esau alako. Ka le olona tian'Andriamanitra manefa elahy aloha. Fa tsy veriverina amin'izay tsy olona rehefa avy eo. Petraka tsara amin'izay rehefa avy eo satria mafy. Alaivo tsara tsaina aminao io vadinao zao. Dia vao sokafanao ilay izy olona sady izay simba masony. Tena io izany tena tsy hoe manana fa fahamarinana ny baiboly indray sahatsika efa tsisy indray eto hoe io indray fa inona indray anao any izany. Fahamarinana ny baiboly ny jerentsika. Eritrereto tsara hoe olona hafa ny eritreretinao ny andrasana tery amin'ny hotely anina tery. Jerena fa olona hafa tery tsy hainao hoe iza koa ty. Valiny izany. Enjana be ilay valiny. Tian'Andriamanitra tena hazavazava kokoa mihitsy ilay izy dia nazavaina tamin'ny Jakoba izay da mihitsy hoe ratsy anay io famitahana io fa na tiako ary elahy tsy maintsy miova elahy. Amen. Ka teny aminao hoe tsy fotoana tsony izao iainanao anatin'ny aizina. Aizina fenina ny vadinao ny telefaonina. Indraindray ary lasaka any WC ilay izy satria indraindray ataona anaty kilaotinao. Satria sao dia maneno tapika eoko. Eo am-pisakafoana ianao ohatra na dia aleo aty foana. Teny aminao ratsy io maizina io aza miaina
izany mandeha ny an-dalana ohatran'ireny olona maninona ireny aiza efa lasa ve tsy miadany kôdikôdy mandeha zany tena taitra voatsoana tatata ino satria sao dia misy resaka fahafa mivoaka tapaka hitanao tena hoe zay miainao anaty fahamaizananao izy ny baiboly vakitsika teo tsy manana an'Andriamanitra izy Andriamanitra tsy ao aminy ka manomboka andrana miena amin'izany fahamarina zany mazava hazavao daholo tsy maninona tsory daholo ny zavatra rehetra zao ty reto ateto anaketo anaketsy indraindray manko nipotra tapaka le izy dia eo reo gaga hoe ay moa ty le ka iny tsy maninona nisy fotoana mihitsy tena tena zany tafo zany ndrazotra voaka tapaka le io le matataraiko ala ay ve tonga dia tsy taitra fotsiny efa mazava zay resaka zay fa zao ianao indray no mizesy tareo avy eo reny tsy nanao ninina reny ka teteninao fa masambatra za miainao anatin'izany fahazavana zany tena farak'izay masambatra alaivo saratsana hoe nangalariny restera tao le taratasy fa tsy nandeha tamin'ny fahazavana izy nitondra nanao ny nanaraka nanao ry manenana tamin'izany dia mba ahoana ny toyany ratratra le izy kotsingamba niaraka nitapahana tao daholo ny lohany fa tena hoe miaina tamin'ny tena fahazavana ry zareo ny mpanjaka mihitsy no ny teny fa tia indray raha amenanareo indray miperatra dia ataovy indray izay tianareo zany ny atao hoe miaina amin'ny fahazavana tsisy mangalatra tsisy kolokolo tsisy ninina raha mivarotra ny asanao miteneny tsara mihitsy ny fotsiny hoe zao fotsiny vidin'io dia anjaranao mieritreritra inany ianao sa iandro loka mety taholy ka tsy zany tena tsy fianarana tsy nianatra bizina mihitsy ty raha matao ty tsy maninona fa zay le izy zao ty dia zao ty raha tena mihitsy ndraika hoe tena tsy mahazo ninina mihitsy anao dia tsy maninona raha miteny zay fa tena tsy mahazo fa tsy hoe 90 efa anao dia mody lasaina no ianao rianina zao nakan'io dia rianina zao mividy an'io nataoko an'izao fa enao moa zany fa inona fa maninona zany evahanao amin'ny anina azonao le izy fampiasany devoly zany mba tonga nivarotra anao ho tafiditra maizina tsy mangalatra any any ange no atao hoe maizina fa eo amin'ny fiainana amin'ny vadinao rehefa teritra aminy ianao dia teneny hoe tena malahelo ohatra zao fa aleo fampiresaka kely aloha tsika dia tsy hoe ianao koa zany le sarotra be eo fa tonga dia azavaina ny fandehany dia milamina amin'izay rehefa avy eo amen aza mangalangala bola-tsony mangala tety ohatrany tsy vehivavy raha tsy mangala tety misy tena miteny izany ka tsy vehivavy raha tsy mangala tety miena ny fahazavana amen Jakoba ozy za tena tian'Andriamanitra nefa tena nahazo an'izany teny zany fa naverin'Andriamanitra miverina tany amin'ny mazava aloha ary tena hienjana ny nanefanan'le izy fa tena mafimafy ny nanefan'i Jakoba zany zavatra nataony tsy nety zany Ester Maria napetraka Andriamanitra tany amin'ny Josefa Andriamanitra tsy le olona izy indray na mpianatra anao tsy anaraka hoe ny amin'ny Maria manokana Maria ny lohany satria Maria nitondra ny Jesosy tsy niteny tamin'ny Maria mihitsy ny Andriamanitra fa niteny tamin'ny Josefa foana misy fotoana raha miteny amin'ny vehivavy Andriamanitra dia zao toetra aloha anontany io mpanompon'Andriamanitra manana mpanompon'Andriamanitra ianao matao antsoina hoe Mosesy lasa ianao misy an'izao mihitsy ndao hoe ara hoentsika mbavaka fa raha zay sitrapon'Andriamanitra dia tanteraka izay vitan'Andriamanitra ny namangy anao tsy izy mihitsy ny ampianatra anao tsy akatoy ny vadinao tsy toetran'Andriamanitra zany fa vitan'Andriamanitra mamangy anao vitany koa mamangy ny vadinao ao amin'ny mpiangonana vitan'Andriamanitra ny namangy anao vitan'Andriamanitra koa mamangy ny mpanompony amen fa tsy eo ianao dia mametraka lalàna be eo hoe zao manomboka zao dia mipetraka amin'ny tany daholo indray tsika ato zara raha misy sezaka le ohatra ho azany amen ka zao mianara miaina amin'izany fahazavana tena fiainana tsotra mandeha amin'ny fahazavana tsotra fotsiny ianao dia miaina tsotra fotsiny ianao aza mametsifetsy olona zany ao anatin'ny sainao tena misy tena efa fantatrao mihitsy hoe tena efa ketrika efa tena maty paika mihitsy ajanony izay ketrika izay
fa aleo ara tonga dia miteny hoe zao ny tiako atongavana dia dia ho hita eo ilay izy raha ekena. Amen. Fa ny olona miaina amin'ny mazava dia mitondra an'Andriamanitra. Malitsika nianatra an'ilay hoe fanatrehana sy ny fanotronana. Rehefa reo miaraka dia tena hoe zay no natonga an'i Jesosy tena hoe Jesosy tena nifikitra tamin'Andriamanitra izy satria nahafantatra izy fa manotrona azy Andriamanitra. Dia io ilay mazava io. Rehefa mandeha amin'ny mazava ianao, aza manana ia zany. Tsy tratra zany ianao ko tratrana n'inona moa ka ianao ry mandeha mazavako. Fa indraindray tsika zay ilay mahatonga ny gasy miteny hoe ohabolan'ny gasy miteny hoe aloha enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra. Satria tsy mahita toro mihitsy ianao hatramin'ny ray maraina hatramin'ny firy mieritreritra n'iny zavatra nataonao iny. Fa nefa ianao rehefa tena mandeha mazava dia tsisy an'izay. Tia mpianatra antsika androany hoe andaontsika tena hianatra handeha amin'ny mazava. Samy fahaty jereo tsara Jakoba fa mbola niketrika ihany izy hoe andao hitsoaka. Fa ozy izy indray ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mitsoaka aloha fa magnome andro tsodrano. Na toinona toetra ny Labana ray aman-dreny izy. Izay ny nanarako ny ankizy tonga eto androany. Raha mbola atao hoe zanaka ianao dia izao tsy maintsy misy tsodrano. Jakoba tiako fa Esau alako. Fa izao miandry tsodrano hoe laha vao mandeha. Andao hitsoaka ozy izy fa efa be izay natao izay. Andriamanitra no niteny taminy hoe mandehana amin'izay. Fa tsy Andriamanitra mihitsy nampianatra azy hoe tonga dia firy fotsiny ray aman-dreny. Tonga dia ny afatra fotsiny rehefa alina fa aza mirarahana ireo izany. Nahitana masoandro nahitana masoandro foana. Tsy olombelona ianao raha tsy io. Ary ny safidy ny olona io na tonga anao tafijoro ohatr'izao. Andriamanitra ny tahiry ianao fa ny safidy kosa nefany mbola mipetraka teo amin'ny ray aman-dreny ireo. Reo no nitaizanao, reo no nahalehibe anao, reo no nahatonga anao ohatran'izao. Dia izao mila hajaina ireo. Jereo tsara Jakoba tiako. Averiko foana izay mba tsy ho maty eo anatin'ny saintsika mihitsy hoe nahazo an'izany fitenenana spesial izany. Jakoba tiako. Andriamanitra no niteny an'izay fa tsy olona tery ambany tery. Jakoba tiako fa Esau alako. Fanatian'Andriamanitra ry Jakoba manaja ny ray aman-dreny. Rafozana. Rehefa ray aman-dreny dia ray aman-dreny. Fa izao marina fa an'Andriamanitra no mibety an'i Labana. Fa Jakoba tsy maintsy mandray ny tsodrano Labana aloha vao mahazo mandeha. Kaza manantena no tafavoaka amin'ny valy izany na tsy mandry tsodrano aloha. Dia hitanareo amin'izay ilay hoe fihetsehana tahaka n'inona ozy izy dia aleo tsy miadiady izany. Aleo mazava foana, aleo mangina, aleo mandefitra foana. Ninona dia mandefera. Mandefera foana fa mahazo tombony foana amin'ny mpandefitra. Amen. Mampanenina anie ilay tsy mandefitra rehefa avy eo Ray aman-dreny zany zany atao hoe fanaty izany. Tsy anjaranao no midiresy anazy. Tsy anjaranao no mibety anazy. Tsy anjaranao no miteniteny foana azy. Fa aleo Andriamanitra nanatra azy amin'ny zavatra rehetra tsy mety ataony. Andriamanitra anie no niteny tamin'ny Labana fa tsy Joseph tsy Jakoba. Vitan'Andriamanitra mananatra azy tsy mety rehetra na izana ianao. Fa izao kosa nefa tsy Andriamanitra mihitsy ny ampianatra ny Jakoba hoe rehefa ohatran'izany dia ohatrao ny fanaovana ny ray aman-dreny. Verina tratra ny Labana teo. Dia tsy maintsy miandry ny Labana iny aloha vao mandeha. Tsofina rano aloha zanako no miaraka aminao io zanako. Ka ho antsika mihitsy no indraindray io resadresaka raha fozafozana sy ny tariny io izany mila tena lamina tsara mihitsy hoe ho vao mihitsy ny ao anatinao tena tovy mazava mamelahy eloka. Azoko mihitsy ilay izy tena azoko. Misy zavatra indraindray tena ohatrany tsy mandeha tsy mety izany fa eo amin'Andriamanitra mety foana ny zavatra rehetra. Manana mazava tsy hoe rehefa reninao dia tianao be ohatry ny reniny indray fa rehefa renin'olona tsy mazava izany fa maizina. Tovy daholo na ty ohatry ny fitiavanao ny ianao ny itiavan'ny hafany azy. Dia tsy mahazo atao izay ty tena. Tsy mety izany, tsy mety amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, maizina izany. Tafitohana raha vao manao an'izay. Fa mila tsika mandeha amin'ny mazava foana. Mianara mianatra ny sitrapon'Andriamanitra, mianara mianatra ny tenin'Andriamanitra, mianara mianatra n'izany atao hoe fahazavana izany. Inona moa izany? Izany ny atao hoe Andriamanitra, izany ny atao hoe Jesosy. Izy ny teny vakitsika tao izay mandeha amin'ny mazava sy tafitohana izany mihitsy. Amen. Miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
aza mieritreritra anao miavaka loatra zany. Tsara be le miavaka fa zao mbola tsara miaraka amin'ny mazava. Mbola tsara amin'ny mazava. Io teny aloha vavanao io atandremy tsara sy fahazavana. Sy vampolona ngeza be ao. Dia hitanao tsara anao rehefa miteny ianao tena renao mihitsy hoe tena zao ty. Dia ho hitanao nge zany fanaingona Andriamanitra ny fiainanao io averiko indray mandeha tamin'ny voalohany maizina teto ambonin'ny tany tsy afaka niasa nanao ninina teo Andriamanitra. Fa rehefa nisy mazava amin'izay tsy ny tany nangataka tamin'Andriamanitra hoe ampiaingio zay. Aiza ny rano? Tsy niteny izany ny tany fa Andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony. Mahafantatra ny tokony ataony izy eo amin'ny fiainanao. Mahafantatra ny tokony ataony izy eo amin'ny ankonanao. Fa ny anjaranao aza-piana fotsiny le jiro. Aza-piana le hazavana fa mianaha amin'ny fahazavana foana. Naotsika hitsangana andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Hivavaka tsika dia hitehaka tsika amin'ny tenany anony amin'ny ten'Andriamanitra. Avafantananao dia mankasitran'Andriamanitra ny fonao manontolony amin'ny fotoana androany. Misaora azy fa isan'ny tonga teto ianao dia nandre teny ary nomen'Andriamanitra teny. Ankasitrao ny fiaina tokantranonao. Aza gaga fa zany foana no ataontsika eto rehefa vita ny sekoly. Satria mianatra tsika mampiatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Io fiaina tokantranonao io asio sitrapon'Andriamanitra raha tomboko izany androany maraina averina asio fisaorana. Misaoran'Andriamanitra eo amin'io dingana sy eo amin'io sehatra misy ianao io. Isaoran'Andriamanitra izay misy eo amin'ny fiainanao. Isaoran'Andriamanitra izay tsy misy ihany koa. Miara-miasa mahasoa manana planina sy programa ary fotoan'Andriamanitra fa feno fisaorany ato amin'ny fonao any ny amin'ny fiaina tokantranonao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tokantranony tsiraray avy dia eo ambany masonao anananao programa feno voninahitra faly zay nomenao teny androany tamin'ny alalan'ny sekoly fiainana, sekoly fahamarinana. Ankasitrahanay ny tsiraray avy izay tonga eto androany no tarihanao tamin'ny alalan'ny fanahinao tonga soa eto amin'ity toerana ity nandray teny. Ny fiantefan'ny teny dia mihoatra no takatry ny sainay zany no isaoranay ianao. Misaotra ny amin'ny fiaina tokantranony tsiraray avy na ho an'izay miasa na ho an'izay tsy hanasa na ho an'izay tokantena sy mpitondra tena na tsy mihevitra ny tena no irery mbola isaorana isy ankasitrananao zany. Misaotra fa ianao no fantatra efa mandamina efa manomana ny tsara indrindra ianao ary zany no anomezanay voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika hivavaka Tompo mba ho tokantrano mba ho tokantrano feno mazava ao anaty hazavana ny tokantranoko. Amen. Ny masonao tokony ho maso mazava, ny sofina mazava tsara, ny saina mazava, ny fo mazava araka le teny izay ny tomponompon'Andriamanitra teo mianatra tsika miaina anatina fahatsorana. Amen. Azo atao zany. Tena akaikinao azo atao zany hoe ny teny omen'Andriamanitra antsika eto tsy hoe teoria fotsiny fa mila atao pratika. Rehefa miatrika amin'ny fiaina tokantranonao manokana ianao dia mba asio mazava ao an-trano. Nataontsika rehefa amin'ny alina sedra miresaka dia aprety mihitsy aloha ny jiro mila mazava. So dia tsy mihaino le anankiray. Rehefa na mazava aloha mihaino sa tsy mihaino. Vazivazy fa tena hoe asio mazava. Amen. Ataontsika angataka Tompo manomboka androany maraina andray fepetra vaovao mba tonga ny fahazavanao tena ho eo amin'ny fiainako. Asa nato mivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra ny amin'ny teny fanairana anay androany maraina. Sitraka ao ny ampiaingo ny fiainanay amin'ireo karazana zavatsoa, ireo arena miafina izay mbola tsy fantatra nefa napetraka ao sy nasitrika ao anatinay. Fa tahaka ny tany izay tsy nanaovanao ninninina raha tsy nisy mazava aloha. Satria ianao dia maneho amin'ny Genesis toko voalohany fa Andriamanitra tia miasa kanefa tia miasa ao anaty mazava. Roa maraina manokana izay Jesosy dia manapa-kevitry ny hanome an'izany fahazavana izany. Andeha amin'ny hazavana, ampanjaka ny fahazavanao ny fiaina tokantranonay amin'ny zavatra rehetra. Mba hisy fangararana, hisy fahatsoram-piainana, hisy fahatsoram-po. Aoka ny mazavanao Tompo no anapahefana eo amin'ny fiainanay.
mba hisy fahazavam-po tsisy aizina ary tsisy toerana ho an'ny aizina intsony eo amin'ny fiainatokantranony tsiraray avy a manomboka androany maraina antsafidy a satria nomenao a ny fafahana afahana mampandroso ny fahazavanao eo amin'ny fiainanay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta amen mianaran' Jesosy a amen tsika hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo a mahazo toerana vetivety a anao fanatritsika ame voninahitra an'Andriamanitra tena akaikinao a asio mazava amin'ny fiainanao hoe a fenoy mazava amin'ny fiainanao hoe a aza vela hisy aizina hoe a naizanaiza eo amin'ny fiainanao hoe amen ile tenin' Jesosy amin'izao toko 1:20 io mazava be a ozy izy hoe zay mandeha amin'ny atoandro ozy izy na ianko hoe zay mandeha amin'ny mazava dia maninona tsy tafitohana fa maninona Jesosy ny teny an'izay satria teo aloha izy ny teny hoe za tsy handeha any amin'ny Lazarosy marary dia fantany fa mety ho tafitohana Maria sy Marta mety ho tafitohana koa mpianatra miaraka aminy hoe aiza koa maninona koa dia maninona koa zao dia olona marary koa dia tsy mba vangina zay le mahaolona fa rehefa mandeha amin'ny mazava dia manaiky ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitarihany fa misy zavatra tsara ao tsy voatery eo amin'ilay kajo mahaolona tena akaikinao a na dia tsara aza ny zavatra tianao hoe a dia tsy zay tianao hoe a no mahasoa anao e fa zay tian'Andriamanitra hoe a ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hoe a satria efa napetraka ao mambavaka hoe a ny fiainanao zay teny ny fanomezantsika izay zany tsy ho an'ny olona hoe tsy nametraka mambavaka raha tsy nametraka mambavaka izy dia tsisy idiran'izay fa manao zay tiany any amin'ny fiainany any izy a dia tsy hoe tonga any amin'izay tiany a eno tsara ne tsy hoe manao zay tianao ianao eto ambony tany dia tonga any amin'izay tianao ianao aorianany teto ambony tany ity mahavariana tsy mitombona le izy hoe manao zay tianao ianao dia tonga any amin'izay tianao ka Andriamanitra anetranony ane no hoditsika reto anetranony ray ka raha anetranony ray a zany trano zany zany dia trano feno mazava afaka miala sasatra fa tsy matory zany ny any an-danitra tsisy matory zany tsony fa afaka miala sasatra kosa aloha hoe repoko enao ty repos any ampiasana maka repos foana io betsaka any an-danitra fa miasa tsara fotsiny hoe teo ambony tany aloha azotsika ve fa asio mazava feno io mazava mangata amin'Andriamanitra vao mifo maraina aza vela hisy aizina analoka anao ianao ihany koa aza miditra anaty aizina amen araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo a na dia tian'Andriamanitra azy Jakoba ary na eny tena mivantana mihitsy izy hoe Jakoba tiako dia nandrasan'Andriamanitra teo amin'ny norma izy alohany miala tao amin'ny labana izay mpamitaka mpivarojanaka labana ane mpivarotra enjana be mpamitaketana hafa ny nafarina dia nao le fomba fitena hafa ny tonga anaty Facebook nanomboka tamin'ny confinement nampianarina nanao Facebook moa zay dia lasa manao Facebook fa ozy izy Andriamanitra ka ray aman-dreny dada amin'ny vadinao dadabe any zavikelinao mihaino ve tsika tsodrano aloha vao miala ao vita indray zay rahalahinao tsy maintsy koa mifona aloha ka io zany tsy hoe za tian'Andriamanitra mpamonjy sekoly dana mifona regleo zay tokony reglena asio mazava averenao mazava ny ray aman-dreny manino izy ny mpanompon'Andriamanitra teo ny ray aman-dreny fananja vady ao an-trano koa fananja ary ny vady tsy ao an-trano tapahana esorina amin'izay matoa tsy ao an-trano izy tsy vady zany ao hoe mahafinaritra le teny fiainana zarainy eto hoe manitsy atsika amen za mahita fa ny tokantrano izay rehetra tonga manatrika eto dia ho tokantrano anjakan'ny fahazavan'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy mahita mazava manomboka mahazo toerana eo amin'ny fiainantsika ao am-pontsika eo amin'ny fijerintsika eo amin'ny fotom-pisainana eo amin'ilay prinsipa fiatrehantsika fiainana mihitsy mahita fa ny Andriamanitra ny fahazavana Jesosy avy any Nazareta fahazavana izao tontolo izao tsy mandao anao tsy mamelanao herery
omenao azy zay fahefahany zay, averinao aminy zay fahafahany zay dia mahita fahiseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Rehefa mivavaka ianao le miresaka amin'i Jesosy iny tia moa zavatra tsapako ty dia amin'ny voalohany mpilivava aloha mamely ianao amin'iny zany, mbola enao mihitsy ny ohatra mbola misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary any an-danitra nisy ferin-rahona sy kitana ary masoandro aleloia. Fa rehefa eo ianao tena hoe hita asehonao an'Andriamanitra hoe te mba hivavaka tsara ianao, dia manomboka ampina ianao dia misokatra amin'izay ny ao anatinao, dia manomboka mamboraka amin'izay ianao ny momba anao manontolo. Tompo, ty zavatra ty zao ny momba an'ilay izy, zao ny zavatra eritreretiko, zao ny asainao ataoko, tiako isy mazava dia miresaka amin'Andriamanitra amin'izay ianao. Amen. Tahin Jesosy tsika fotoana antsika mizoma trampokon'olona sabotsy koa fandraisana, ary amin'ny latsinainy talatalarobia dia mbola misy sekoly eto raha mbola misokatra ny sekoly dia atao visany mangeta hitan'Andriamanitra vao maraina ianao. Tena tsoroko aminareo tsy moro ty miatrika sekoly isa maraina ty tsy hoe le olona tonga eto olona tsisy atao daholo, fa tena fanehoantsika ny fitiavana an'Andriamanitra. Ianao le manetry tena miala any amin'le confort mpiainanao tonga eto mihitsy, tena mikonto be zay, hitan'Andriamanitra zay. Amen. Nefa raha tonga eto tsy ova indray koa dia tsy mety. Fa matoa tonga eto tsika efa nandany fotoana sy nandany zavatra be dia be dia ampiaro le teny. Tena akaikinao ampiaro ny teny zay voarainao hoe mety tsy tonga dia izy rehetra hoe fa mba ny anankiray aloha hoe dia ampitomboitsy kelikely hoe dia mangatah mambavaka hoe. Amen. Dao tsika hitsangana dia amin'ny voninahitra ny tompony amin'ny fotoana androany misaora azy ankasitrao Jesosy fa misy zavatra efa nitranga teto misy opération ataon'Andriamanitra. Mety tsy takatry ny sainao, tsy voatery hoe miracle instantané, fa misy miracle progressif ihany koa. Dia misaora azy ankasitrao amin'ny fonao manontolo hoe ny zavatra mety nametrahanao fanontaniana dia nivalina izy androany. Saotra raha amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny fisian'ny sekoly ary mifanarahanao sy fanendrenao mpanompo matoky. Nametrahanao teny zay teny fiainana manova zavatra, zay teninao, zay enao sy ny tenanao mamangy anay. Misaotra fa misy fanairana indray andro amin'ny maraina atonga nisa tokantrano tena iaina ao anatin'izany fahazavam-piainana izany. Misaotra raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny amin'ny tontolo androandroany ny amin'ny herinandro ray manontolo sy ny volana febroary misaotra fa misy fanasitranana mitranga, misy fanamboarana, misy fananganana tahaka an'izay nitranga teto ambonin'ny tany rehefa nisehony mazava dia nanomboka navoakanao avy tao anaty rano ny tany, navoakanao avy tao anatin'ny tany ny biby, navoakanao avy tao anatin'ny biby ny atody. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Vao nisehony mazava to dia nanao intervention amin'izay Andriamanitra, voaka ny tany gaga le rano, misy tany ketato, iseho ny surprise ato ato. Tsy anjaranao no miady saina ho inona le surprise. Ny anjaranao mampiasa ny safidinao angetaetan'le fahazavana, ary rehefa tonga le fotoana hoe maizina sa mazava dia afaka ampiasa safidy ianao hoe za misafidy mazava. Amen. Tsy hoe miezaka be mba hazava. Raha vao matsapa effort ianao dia efa diso méthode. Tsy effort le izy fa choix. Alléluia. Ianao tsy afaka hiteny amin'ny vadiny hoe tena zao chérie hiezaka ity ianao. Manekeko dia miainga daholo. Alléluia. Tena tonga dia faran'izay mandratra izany teny izany. Ianao dikan'izany ve tena marina tsy tianao fa hiezaka. Tsy tia ny dikan'izay. Dikan'izay tsy effort le izy fa safidy le izy. Ohatran'izao ianao fa tiako ianao. Mbola ohatr'izao ianao fa tiako ianao. Choix le izy. Amen. Mahita fa misy tanan'Andriamanitra mitohy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zareo no fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Message farany misy batisa rapitso atoandro amin'ny ray ho an'izay mety mahatsapa na mety mahafantatr'olona liana dia mba mandray ny numéro téléphone pasteur Sandratra misoratra anarana dia manontany azy le toerana dia mba eno ny fotoana fa tonga dia eno ny formation. Matotongo izany dia opportunité sy vague manaraka indray izy tahin Jesosy daholo.